Ny tomberan-trano ireo rivo-doza roa ao amin'ny ranomasimbe Indiana ka nahazo anarana Finanisy Gelena. Tamin'ny 7 ora teo dia tany amin'ny 57 kilometatra atsinanana Tsiranana no misy any Gelena, 570 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny, arahina tafiotra mahatratra any amin'ny 510 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianavaratra, somary avaratra andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 4 kilometatra isan'ora. Any amin'ny 25 kilometatra atsinanan'ny Sainte-Marie kosa no misy any Finani. Mitondra rivotra mahatratra 7 kilometatra isan'ora sy tafiotra 30 kilometatra isan'ora izy manodidina ny Foibeny. Mizotra mianatsimo ny diany ka mahafaka 10 kilometatra isan'ora. Tsy kasika any Madagasikara ireto rivo-doza ireto, na izany aza dia vinavinainy ny sampana mpamantatra ny toetrandro etsy Ampandrinomby, hitondra rotsakorana antonina betsaka any amin'ny tapany avaritry ny nosy ny fisian'izy ireo. Manan-kery ny filazana miloko maitso ho an'ireto faritra voatonina ireto dia ny faritra Idiana, Sava, Analanjirofo ary ny distrikany Toamasina.